Alléluia. Naika mba hizara zavatra kely aminareo vedivedika fotsiny ahako. Hitanareo ny tena toko rehefa mijoro eto tsy mitoky amin'le hoe amin'ny fanosorana. Tena kaikinao tsy mitoky tena. Manana antoka foana rehefa mijoro eto amin'ity pilipitra ity satria voalohany indrindra Andriamanitra no mifidy miaraka amin'ny tenjika Andriamanitra no mifidy. Andriamanitra no manendry. Dia misy ny fombany foana hoe naiza ivorindro misy ny fombany dia izy hoe naiza ivorindrona telo amin'ny anarako dia ho voany. Tsika zany tena ampianariko anareo foana izay zavatra zay, manany ianao assurance. Za tena amitenareo fa tena en sécurité sady manana assurance rehefa mijoro eto. Tsy mijoro noho ny fianarana baiboly, tsy mijoro noho ny laza na tsy haiko izay zavatra mety eritreretin'ny olona, fa manana assurance naiza afahako mijoro fa volombelona io Jesosy io noho ny teniny sy ny fifidianany. Amen. Nao tsika hitsangana hiditra ao anatina moment d'adoration tsika. Atsika no mitsangana ka za nefa mitsangana foana. Za mandravotavitra ny fotoana mitsangana eto fa aza matahotra nareo. Nao tsika hiditra ao anatin'ny moment d'adoration. Moment d'adoration zany raha ny eno question réponse nareo maly dia tsy ny olona rehetra no tafiditra ao anatin'izany hoe adoration zany hoe adorateur sy leader na louange zany. Be da be ny olona miantso ny anaran'i Jesosy efa nijoron'ny pasteur onja teo. Be da be ny olona manisy hira ao anatin'ny hira azafady anarana Jesosy. Betsaka ny olona nasiana hoe rock évangélique, slow évangélique, fa tsy zany akory no midika fa ankasitrahan'Andriamanitra. Tenenina akaikinao jereo tsara amin'ny masony, ny adoration miangavany amin'ny toe-po. Dia izao ilay izy, tsy mainky tsika rehefa nampianatra momba ny adoration sy louange tsika dia nitenentsika foana aza miasa amin'ny feo anao ho tsara, fa ny fonao mitodika amin'Andriamanitra, zany hoe fonao mankasitraka an'Andriamanitra sy ankasitrahan'Andriamanitra, miala ny doty, tsy misasy doty azao fa ianao mihitsy zany no mideside hoe za ranga tsy fantoka zay le partage teo, mifantoka zany ianao hoe eto Andriamanitra miteny izy marina daholo ny teniny bon hiadore azy Jereo ny olona rehefa miadore idole inona ny ataony? Ohatra ny olona tena tonga dia manao tsinitsina zany. Dia maninona tsika kristianina tsy mahavita an'izany rehefa eo anatrehan'ny Tompo? Tena akaikinao nefa ianao mahafantatra an' Jesosy. Fantatrao ny vitany ary fantatrao hoe ny zavatra miandry anao ny an-danitra any. Azonareo ve ilay zavatra tokony hoe manentana antsika miditra ao anaty adoration sy hoe miditra ao anatin'izany louange zany tokony mihoatra lavitra noho ireny olona. Tsika rehefa mahita an'ireny miadore sy midolatre ireny toy tsika mampalahelo koa reto olona reto. Tena kaikinao tsara izay. Fa mila manao mihoatra ianao. Tena mampianatra anareo mafy mihitsy amin'ny resaka adoration ity androany satria tellement tsika indraindray mikritika ny olona fotsiny hoe jereo ny reny hindoiste ireny fa izy tena mitady amin'ilay Andriamanina io. Ianao efa mahita an'Andriamanitra, efa fantatrao izy. Jesosy miteny izany Jean 14 manomboka verset 16, ho eo aminareo izy, ao anatinareo izy, mahita azy nareo ozy izy. Dia toy miteny hoe mbola tsy hitako ny fanahy masina fa minoa ozy izy fa efa hitanareo ny fomba fiasany iray ozy izy. Dia izao tsika zany tokony menatra rehefa mahita an'ireny hoe bouddhiste hono reto voazaza kely 3 mois dia efa tolotra any amohanina. Inona ny tandrony? Ohatrany hoe dediena, dédicacena ho an'Andriamanitra kanefa ilay tsy tanteraka satria tsy vrai Dieu fa idole. Jereo ny fikolokoloan'ireny olona ireny ny tempoly. Ary ianao ohatrany ahoana fikolokoloanao ny tempoly ny fanahy masina? Tena kaikinao ohatrany ahoana fikolokoloanao ny tempoly ny fanahy masina? Marina zany. Eto androany manongotra n'ilay ingratitude tsika androany indray. Misy fotoana tsika rehefa tonga amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia hoe eto daholo ny problème, hoe eto daholo ny fangatahana vavaka rehetrarehetra fa mivaly hoe bénédiction, oui c'est bien. Fa andao hitady ny fon'Andriamanitra reto. Andao hitady ny fon'Andriamanitra
ny adoration tena miainga vao anaty alohany ianao miderandr'Andriamanitra alleloia 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 atovy mivoaka vao anatinao le alleloia dia mietsika ho azy ianao tsy mila tenenina koa hoe à gauche à droite tsy mila an'izany fa tonga dia tsy possible ianao mijoro ohatr'izao zany tsy possible zao raha tena mideran'Andriamanitra non tena miteny anao ndany ianao mijery foty olona tena tia PSG hatramin'izay dia mahafaty baolina zalady hoe za efa fatako any efa ho faty iny hitanareo le izy menareo satria fantatrareo tsy possible zany hoe faly avao anaty zany hoe faly atao anaty jereo ny faly atao ny olona rehefa faly any mifarantsika aveo hitsenjaka fa atovy avao anaty le izy reta tovy mitosaka avao anaty za tena miteny anareo ny ndraiko ara-pinoana izy tena tia louange fa za tsy haiko fa za tena tia adoration za reo vao miditra ao anaty adoration dia ohatry milatsaka ho azy zany foana Andriamasoko le izy tsy provokena fa tsy haiko ohatrany zay zao dia ohatrany tonga dia ohatrany hoentiny tsy haiko ohatrany tonga dia mafana zany dia tsy haiko satria fantatro le inoko tena kopio maso dia andao aza mijery fa ianao jerena ohatrany ahoana ny fitiavanao an'Andriamanitra dorotsika ho taritiny fanahy maso akopio masonao ataovy tsinitsinina ny zavatra rehetra aza mieno n'izy anizy dao iantson'le esprit de Dieu tena mifato esprit de Dieu alohany izy nitarika atsika ao anatin'izany vrai adoration zany satria un adorateur ozy izy m'adore en esprit en vérité tsy maintsy misy mifana Saint-Esprit aide-nous conduis-nous Saint-Esprit dans l'adoration parfaite du Père. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, laissez-vous être remplis de nouveau. Laissez-vous posséder par l'Esprit Saint, guidé par l'Esprit Saint. Souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des 4 ans et descend sur nous. D'un commun accord, nous sommes ici, Seigneur. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs, fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres,
Saint-Esprit, maintenant, Saint-Esprit. Prie en langue. D'un commun accord, Seigneur, nous sommes ici. Dans le nom de Jésus, nous sommes ici. Nous sommes présents ici. Parce que tu nous as conduits ici, Saint-Esprit. Souffle les quatre vents. Souffle, Saint-Esprit. Souffle. Et descends sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Ao anaty adoration ihany koa akipio foana maso. Ao anaty adoration dia mitarika antsika ny fanahy iso dépendre tanteraka amin'Andriamanitra. Ny adoration proskuneo, prosternation, fanaovana tsinitsinina eo anatrehan'Andriamanitra. Misy fotoana ianao tsy maintsy manoka tena manao tsinitsinina eo anatrehan'Andriamanitra. Aza miandry olana zay vao mandoalika. Aza miandry problème zay vao mandeha mitototo eny amin'Andriamanitra. Fadirao amin'ny anarana izy. Ao anatinao le migany be iny mihitsiny, ao anatinao le beny be iny mihitsiny, ao ianao tena miakofy eo anatrehan'Andriamanitra. Toa hoe tsinitsinina Jesosy. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié. Ianao tokoa ny rainay izy any an-danitra any. Proclameo zay zavatra hoe teneno. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ny anaranao Jesosy exalteny eto amin'ity toerana ity. Ny anaranao Jesosy élevena eto amin'ity toerana ity. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Reboboko tarasanda raketire rebiosanda. Oh notre Père qui es aux cieux, oui, que ton nom soit sanctifié. Que notre cœur soit rempli de toute ta reconnaissance, Seigneur. Que notre cœur soit rempli d'amour, de compassion pour les âmes. Autrefois, on t'appelait juste Dieu. Et les hommes n'étaient que serviteurs. Mais grâce à ton Esprit Saint, et avec ton Esprit Saint, oh Dieu, nous pourrions t'appeler Abba, Père. Nanomboka tamin'ny Jesosy ny teny hoe rehefa mivavaka ianareo dia ataovy hoe notre Père qui es aux cieux. Raha io manaja ny anaranao zay. Ohatsy izy ny ray hoe raha ray ahay zay ajako, raha tompo ahay zay tahotra. Zay le lazay ny fanahy masina antsika teo tamin'ny voalohany hoe tsika me rehefa mahita ny hindouisme na ny bouddhisme na ny islamisme mikohaka eo anatrehana idole. Nefa ny amin'ny fony izy manao an'izany, fa ianao oviny ianao no manao an'izany amin'Andriamanitra. Ao anatin'ity hiri ity ndao tsika tena mangataka anareo, tsy miforce fa mangataka ako, ndao andohalika. Se prosterner tsika eo anatrehan'io dia asan-drato izy. Ti
ianao atokoko avoko mifanaiko maniry anao tokoa maniry anao Jesosy mandohalika aminao anao Jesosy tsy mandohalika Jesosy eo ny zavatra mandohalika fa mikatsaka mitsoka ny anaranao Jesosy vonosy azavany tavanao aneny fo esory le fo vaty Jesosy esory le fo vaty esory le fo orgueilleux mivitra ny tena ho zavatra sy le fo nofo fa nay masina ho tario atsinitsinina ny vita raha tsy misy ianao raha tsy tarianao alikeo anatrianao zay Jesosy Milaniando mi magaina Mil aira vovão Mando alika aminao anel Jesus Mando alika mitsauka ny anaranao manetretera eo anatrehany trône de Dieu sokafo fonao sokafo aka mifanay masina ndotra nongotra zay tsy namboleny ray rehetra ao anatin'ny fonao le fisainana maloto tsy mety madio mihitsy avelao mifanay masina iseo de tendre mifanahanao le toetra an'Andriamanitra atororo ny tenanao mitia hoe fifita itahifanaty manantenanao tompo efa onona ano anao nisitraka mandohalika aminao anao Jesosy mandohalika mitsauka ny anaranao vonosy ny azavany tavanao aneny fo ka ny masony fanaiko ifo mandohalika Jesosy zay Jesosy vonjy ny tarian'ny fanainao masina fa tsy mamenomeno fotsiny ianao Gany masiny fanaiko o Jesosy eo mandohalika eo anatrehanao zahay ianao tokoa mimpanjaka anay ianao tokoa nifidy anay tomponay ianao avereny ny fanolorantenanao any Jesosy aza mihevitry ny tenanao fa efa manana assurance ianao hoe efa pony lanitra fa tazomy koronanao tsy lasa ny hafa tazomy ny fitoeran-jironao tsy ikisaka na ho lasa ny hafa aoka ianao hiasa ho an'ny famonjenanao isan'andro amin'ny fanokana tenanao any Jesosy rehetra Jesosy Kristy tompo mandohalika tsy hampandolian'ny problème zay tsy hampandolian'ny tsy fisiny fa mandohalika zay satria manaja anao se prosterne zay no ny anaranao no alijainy eto amin'ity toerany ity ary ninninna anaran'hafa ninninna esprit hafa le tsy mety mandohalika eo anatrehanao amin'ny anara maherin'i Jesosy tsy maintsy mandohalika nareo ary tsy maintsy mialy nareo
mino ny fanatrehan'andriamanitra ary mino ny fanotrona an'andriamanitra mino ny assistance ny tompo zay manana assurance zay fa rehefa mivory amin'ny anaran'i Jesosy dia misy fanafahana raiso ny fanafahana raiso ny fanasitranana raiso ny fiadanana raiso ny fifaliana eto ny fanatrehan'ny rainao tianao ny izy ary tianao mandrakizay izy efa ny sakrifie ny zanany latokana mba hahatonga anao tsy hiditra ao anatin'ny tsy fisina zany tsony tsy hiditra eo ambany zioga zany tsony miasa ny finoana fa aza miasa saina miasa ny fitiavana fa aza miasa ao anatin'ny fahakalana miasa ao anatin'ny fitsaharana fa aza miasa ao anatin'ny fitadiavana mafy o Jesosy malala leo tsy miakohaka noho ny anaranao manaja ny anaranao zay Jesosy manaja noho ny anaranao zay ny glorifie ny anaranao zay Jesosy misondororosoro basatasata rayo asandratroiana tera oanao mandrakiza tera oana tera oana tera oana mandrakiza Jesosy tiako ianao teneny izy Jesosy tianao asandratroiana tera oanao mandrakiza fanay masina manana sentiments fanaitikana asandratroiana tera oanao mandrakiza tadidio fa rehefa miakohaka eo anatrehany tronan'Andriamanitra ianao zay ianao vao manandratra azy any amin'ny avo satria manao tsinitsiny eo anatrehany ianao ataony tahaka azy ianao misotranao zay Jesosy misotra amin'ny fanahinao zay mamangy anay ankehitriny mianarany Jesosy ndony antsika hitsangany raiso any amin'ny baibolinao ao amin'ny salama Psaume 115 Ny adoration en Q dia mahatonga ny adoration en Q à 1:8 115 1:8 ny adoration en Q dia mitarika ny fonao ho lasa tsy fon'Andriamanitra mihitsy satria
connecté aminy ianao amin'ny alalan'ny teny, amin'ny alalan'ny fanahiny. Rehefa ny Davida teto rehefa nanao an'ity salamo ity izy dia ohatra izy: non pas à nous Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta miséricorde et pour l'amour de ta vérité. Jereo manandratra Davida, manandratra ny mpanao salamo hoe ho anao le izy. Zany le fanaovana tsinitsinina ny tena. Dia mikaikinao hoe ao anatin'ny adoration dia manao tsinitsinina ny tenanao ianao. Rehefa ao anaty adoration aza mitondra vavaka zany, fa fanandratana an'Andriamanitra ao anatin'ny adoration. Manana amin'izay ianao fotoana manomboka androany rehefa amin'ny fiainon'Andriamanitra amin'ny fanahy masina, manana ianao moment d'adoration spécial ho anao mihitsiny. Fa ohatrany hoe moment intime izay iarahana amin'ny vady, ohatra iarahanao amin'ny vady, mandeha mitokana nareo any amin'ny endroit anankiray dia mifampitory fitiavana, mifamelona indray an'ilay hafa. Tareo ny fitiavan'ny fanahy masina, le zaza ireny ao ambony eo, pasteur azafady, ay makany an-tokotany azafady. Rehefa ao anatin'ny moment ohatra hoe année d'anniversaire ana mariage ohatra, dinany atao manao ohatra mamerina kely izay efa nierahana le moment mahafinaritra nierahanao tamin'ny vadinao. Dia rehefa miaraka amin'ny fanahy masina ianao ao anatin'ny moment d'adoration dia mifampitory fitiavana nareo, dia mikole le fitiavan'Andriamanitra. Ary ny fitiavan'Andriamanitra rehefa mikole ao anatinao vakeo amin'ny psaume Apocalypse 22 koa misy an'izay, misy rano miboboka mivoaka avy eo amin'ny au cristallin ozy izy cristalline azafady, mivoaka avy eo amin'ny trône de Dieu. Marika ny fanahy masina ihany koa ny mikorina, izay mikorina ao anatinao, iny le miboboka avy ao anaty mivoaka makaty ivelany. Dia efa somary nampatsiavin'ny pasteur mirindra teo moa le izy hoe zao tadidio tsara ao amin'ilay Genèse 26 ho anareo izay tsy afaka nanaraka maly. Tsy fantako hoe inona nahatonga anao tsy afaka, tsy be dia nareo ihany koa, fa raha tsy afaka nareo dia vakio Genèse 26 manomboka verset 15 angamba izy izay. Ino tsara, i Abrahama raha nitahin'Andriamanitra tamin'ny toerana izay nalehany, satria izy Touareg zany tsy Volkswagen ny dikan'izany Touareg zany olona mpifindrafindra toerana ny dikan'izany. Amenanao koa ny Touareg raha izay koa mba titinao dia ry zareo Touareg zany hoe olona mpifindrafindra monina, tsy manana olona mpitoetra anaty tanty, dia nomade. Dia nefa ny chaque fois izy mifindrafindra dia tsy maintsy mandavaka poy, satria betrabe ny olona niaraka tamin'ny Abrahama, betrabe ny betahiny, ny fitahin'Andriamanitra azy. Afaka mipetraka sika azafady tovoka miteny anareo any rehefa mitsangana, fa mila mitsangana nareo rehefa avy eo ka aza taitra. Dia à chaque fois tsy hoe ohatra hoe teto amin'ity toerana ity zany ohatra i Abrahama dia nanokatra poy teo izy, dia izy nitahin'Andriamanitra anahy io fa hifindra zay dia totofana. Teo nikaikinao zany le fitiavan-tena. Misy olona manana an'izany toe-po zany, ary izay fanazy koa dia potehana androany amin'ny anaran'i Jesosy. Io le fialonana ny sasany tsy mba hisitraka an'le fitahin'Andriamanitra ihany koa. Niala teo Abrahama dia napetrany teo izy hoe ay efa nomen'Andriamanitra zany ty ifindrarindra. Nisy piala be da be izy ary nisy tsy nankafy azy, dia le izy tsy mba angalarina mba hoe sotroina, fa atao iny totofana. Tena kaikinao potehana le izy. Ao amin'ny Jean 10:10 dia nirevelen'i Jesosy ny asan'ny Satana. Inona ny asan'ny Satana? Jean 10:10 mangalatra, mandrava dia mamono. Zay mission Satana, angalariny dia ravany daholo izay zavatra eo. Izy esprit destructeur mihitsiny izy. Andriamanitra tsy midétruiranao zany, ary mamono. Ny tanjon'ny Satana eo amin'ny fiainantsika dia famonoana. Tadidio fa ny tena antsoina hoe mort éternelle dia fisarahana amin'Andriamanitra. Zany mahatonga an'izy hoe éternel. Fa raha ohatra ka mort le fizika eto fotsiny, ziny anie zavatra vetivetika tena kaikinao vetivetika aneny, aza matahotra an'iny tena kaikinao, aza matahotra an'iny. Zany mahatonga Jesosy miteny hoe eto ambonin'ny tany anie ozy izy, eto ambonin'ny tany anie ozy izy, mena 80 mena 120 ans ozy izy ny olona. Dia ozy izy
aza mikajy ozy izy zay amonjenao ny ainao fa zay mafoy azy ozy izy zay mafoy an'io ain'io no afaka misitraka an'le fiainana be da be. Misy ny fiainana be da be eto tany tena hoe ananako zay, fa le fiainana be da be io mijanona eto ambony tany io, fa le fiainana ho avy le tenen'ny olona le miintrigué an'izao tontolo zao le hoe hoaiza rehefa potika ty tany ty. Be da be ny secret zay tsy avoakan'izao tontolo zao be da be ny zavatra gejain'ny NASA tsy avoaka. Zany mahatonga ny zareo hoe mitady pays hafa hatrany amin'ny Pluton any hoe misy rano, zay le nitenen'ny pasteur Mino teo ary zay foana hoe satria matoa misy rano dia misy ny oxygène afaka exploiteny io, satria reo nataoko hoe ataony zareo hoe source de vie zany rano sy ny oxygène. Reo vao misy ny rano misy ny oxygène satria mbola ato anatin'ny galaxie solaire mbola misy ny masoandro zany dia mbola possible zany raha zavatra eto ambonin'ny tany afaka hoentintsika misadapte any. Maninona ny olona no mikatsaka an'izay, tena kaikinao maninona azy mikatsaka an'izay ny olona satria fatany fa mepotika ny tany, fatany fa tsy te anatona an'i Jesosy izy le manome fiainana be da be sy le fiainana mandrakizay. Tanareo dia sarotra be aminy zany hoe andeha ino zany dia hoe minomino foana nefa n'izy mino fa anamboatra fusée hony qui coûte 5 milliards de dollars NASA dia mibillet faran'izay mora indrindra 22 millions de dollars, 22 millions d'euros, 22 millions francs malgasy ary misy tsy manana akory ny sasany. Dia izay 22 millions zay de dollars miakatra ohatr' izao dia mankeny amin'ny orbite 24 heures dia tsy maintsy midina zay vita 22 millions de dollars tsy mandeha monina akory fa miakatra dia 24 heures dia midina. Zany mahatonga zareo miasa saina be mity gauche à droite makany Madagasikara makany amin'ny pays rehetrarehetra izy hoe alaina daholo ny manam-pahaizana rehetra mba ninona mba hoe icréer monde nouvelle ondry zareo, ny monde nouveau zany. Nefa tena kaikinao jereo mihitsy izy Andriamanitra hoe efa nanomana nouvelle terre nouveau cieux, nouveau ciel, nouveau cieux, tsaiko efa vonona zany le izy fa ianao tsy mety mino an'izany satria izy ianao za manana esprit cartésien tenena hoe miala tany zany. Esprit sainy ilaiko esprit cartésien que fanahy maloto zany esprit cartésien zany, esprit an'i Descartes zany mety atobe zany Descartes zany tsy haiko izy tsy fantako fa za manana ny connaissance miaraka amin'ny fanahy masina. Amen. Psaume 115 verset 2. Pourquoi diraient les païens où est maintenant leur Dieu? Ny olona ane mijery ohatr'izany foana ok ary mahatonga naza manao an'izany tsy naza rehetra fa ny akabeazany reny le mitady hoe ohatrany hoe mitady soan'ny olona tadidio fa fitiavan-tenany eo ambadika le izy ary fanoherana an'Andriamanitra. Psaume 115 verset 2. Où est maintenant leur Dieu? Hoy izy zay raha nga tsy mahandry an'Andriamanitra nareo zany fa aloha zay hiasa ho an'ny tenanay. Zany ny angian'ny Babylone zany kaikinao raha tsy hainao dia zany ny angian'ny Tour de Babel. Tour de Babel no mifisainan'ny olona nandeha lavitra. Aiza zao misy ny Tour de Babel Genèse 4 ay voateniko mety nisy ny teny zao apocalypse atao teny efa loza kosa raha apocalypse Genèse 4 ary Genèse 11 mila onao koa izy mihitsy Genèse 11 raisy noty fa na lasa lavitra be misainan'ny olona ao amin'ny Genèse 11 ary za tena sûr et certain mety mbola lasa lavitra noho zao dia hoy izy andehantsika hoy izy hiakatra any amin'ny toeran'Andriamanitra. Ay zay le orgueil hoe Andriamanitra ela loatra fa bon andao zay hiakatra any amin'Andriamanitra fa Andriamanitra nidina mitondra amin'ny famonjena mba hatonga Andriamanitra zanak'Andriamanitra nandefa an' Jesosy Andriamanitra tety ambony tany mba hatonga anao olombelona hiakatra ho tonga zanak'Andriamanitra. Amen. Certes, notre Dieu est dans les cieux. C'est une tonga tsika nivavaka teo notre Père qui est aux cieux. Tena kaikinao manana an'izany assurance zany ve anao? Za manana papa biologika any Madagasikara, papany izy Menadako à Madagasikara.
fa za manana assurance fa notre père est dans les cieux. Mitsinjo izy rehefa mamaky an'ireny psaume 23 reny aza atao fotsiny Éternel est mon berger. La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva favre de vue. Tena misy olona mamaky baiboly ohatran'izany, récitation be fotsiny. Dia rehefa vita ilay izy dia amen. Tehakitsika. Toy izy tsika hoe rehefa vita notre Père qui est aux cieux dia faly zao Andriamanitra satria notre Père qui est aux cieux. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ny hainao Andriamanitra, zay, vita. Vita mivavaka Andriamanitra. Tena kaikinao tsy ohatr'izany antsoina hoe fivavahana. Tsy ohatr'izany ny fivavahana. Tsy ohatr'izany. Verset 3. Certes, notre Dieu est dans les cieux. Il a fait tout ce qui lui a plu. Inona ny zavatra nataony? Jeunesse 1, nataony ny zavatra rehetra. Hoy izy, il trouva que c'était bon. Ianao manomboka androany dia aza monomonina intsony. Zany koa mbola fona adorateur zany. Fona adorateur tena miteny anareo fa tsy manana souci zany. Hitanareo matoa Paoly miteny mandeha anareo amin'ny finoana fa aza mandeha amin'ny fahitana satria ny fahitana détromper ny olona foana. Ary na ny kristianina ara indraindray détromper. Hoay, mipanique. Va ino ty? Tena hoe kaikinao fa aiza le confiance? Fa aiza le bon berger? Inona psaume 23 verset 6? Inona verset 5? Inona verset 4? Ny tehinao sy ny tsorakazonao ireo mahafatahotra taolette ton bâton. J'ai rien. J'ai peur de rien. Aiza zany? Tena kaikinao nakaiza daholo ireny? Zay ny tenentsika foana hoe mahatonga antsika mizara verset biblika tsy hoe famenona kazie atao anatin'ny fisainana ato. Hoe feno info fa mila ampiasainao ilay izy, mila miatra ilay izy. Dia jereo amin'izay miditra ao anatin'ilay adoration antsika psaume 115 verset 4. S'adresser amin'izay ny mpanao salama eto. Hoy izy leurs idoles sont d'argent et d'or. Jereo ilay assurance ananany amin'izay hoy izy nendry zareo vola fotsy sy volamena. L'ouvrage des mains des hommes. Elles ont une bouche mais ne parlent pas. Izy nefa nanao vava. Ahoana ny fomba fitenin'Andriamanitra ny Mosesy? Rehefa nirahana Mosesy ndana amin'izay avoay ny oloko. Ampiasa ny vavanao, ampiasa ny tenao. Dia izy zany tsy mahay miteny fa za mibegaye. Tezitra be Andriamanitra fa izy nanao ny vavan'ny olona. Ianao nataony tahaky ny endriny, nataony tahaky ny tarehiny. Dikan'izay manana bosy izy manana ny rehetrarehetra izy. Jereo. Concentrez-vous azafady. Elles ont des yeux mais ne voient pas. Misy olona fasciné be mihitsiny hoe andeha ho an'ny Grèce. Grèce. Azafady, vao teny daholo amin'ny teny fomba fiteny rehetra Grèce. Teny anglisy. Andeha ho an'ny Grèce hijery an'le Apollon sy le Andriamanitra vao sculpté reny. Tena zay olona nandinika an'ireny tena hoe refy parfait mihitsy. Ary tena nahay sculpté ny olona tamin'izany le statue reny resahako. Fa zao ny problème, fantatrao fa idole reny. Misy kristianina be da be ary mampalahelo anahy. Be da be ny ray ato amintsika ato mbola andeha ra-tany. Amen. Ataovy mihitsy. Amen. Zany izy mpanompon'Andriamanitra zay namangy tany Makinelty zay. Dia ny fanahy masina tongotry oranga io izy fa any amin'izay alehan'ny oranga io dia mbola ho alehanao. Ok ary. Gaga ho le ranga. Fihinariny ataon'ity ranga ty izy. Za tonga dia nenkohoka teny amin'ny tongony teny dia niraisiko ny kirarony. Tsy ny sorony mihitsy tsy ny ahiliny tsy ny teny koa izay fa fao tsara. Fa satria fatako fa ny ditongotry ny mpanompon'Andriamanitra hafa. Tena miteny anao androany. Aza manao tsinitsinina mpanompon'Andriamanitra zany vao mbola mitondra tenin'Andriamanitra rombay ny anjaranao. Amen. Aza vela mandalondalo zany mpanompon'Andriamanitra rehefa tonga ao tranonao. Mitondra mibeniranao izy. Peu importe ny zavatra ataony fa raisy le bénédiction. Dia be da be zao ny kristianina hitako ao anaty Facebook eo indraindray hoe manana opportunité makany Indonésie.
dia miandohalika eo anatrehan'ireny idôle ireny. Enkaikinao tsia manaova voady mihitsy tahaka nataony sadraka sy mesaka sy Abednego. Jamais reto andohalika eo anatrehan'Andriamanitra hafa zany teneny reto tsy mahazo miforitra. Reto aza matahotra an'izany ianao ve tsy te hita ny ainan'ny sadraka sy mesaka sy Abednego? Amen. Maro ny zaniko milay zaniko. Ahoana ary nahitanao ny finoanao sy ny degré amin'ny finoanao sy ny alalan'ny finoanao raha tsy miatra zavatra ohatr' izany ianao? Aza matahotra teny kaikinao, aza matahotra moa aza manana ny fisainan'ny kristianina kely saina, ataoko hoe kristianina kely saina mihitsy hoe mandolia dia avy eo mifony ndana manota kely dia avy eo mibebaka. Tsia tsy vazy d'honneur ny anaran'ireny, vazy vilona ny anaran'izany. Dia mandohalika dia hoe zay manaja ny religion nareo fa zay koa manana anay. Rehefa fantatrao ny vérité mijoroa amin'ny vérité. Tena kaikinao rehefa fantatrao ny vérité dia mijoroa amin'ny vérité. Aza matahotra an'izany hoe misoke an'ilay olona mandray anaka zany tsisy mpandray aty andony ejy raha tsy mandohalika eo. Non, rehefa non dia non. Dia jereo ny any ianao mandohalika fa rehefa saika mandohalika eo anatrehan'i Jesosy ianao mijoro ianao. Cherchez l'erreur. Misy manao an'izany, marina zany. Rehefa eo anatrehany ala dia io koa mba mandohalika. Misy kristianina makany amin'ny silamo ireny dia io koa dia mitsongolongoloka eo. Ialany eny tsongolohana eo. Lasany eo koa la. Tovy ihany. Tovy ihany aza manajanaja religion zany tena ajao le olona fa aza manaja religion zany. Tsika ary ny ala tao anaty religion. Tsika miditra ao anatin'ilay fahamarinana. Amen. Toiziko elles ont des oreilles mais n'entendent pas. Ao tsika elles ont des oreilles mais n'entendent pas. Hitana anao ny sofon'Andriamanitra. Elles ont un nez mais ne sentent pas. Zany hoe kisarisary fotsiny ny dôlana ny sary. Exode 32 nanao an'izany i Arona. Nanao an'izany Arona, tezitra Andriamanitra izy tsisy zavatra tsisy ilavana azy ny ataony Arona. Tezitra Andriamanitra. Et va se révéler Andriamanitra le véritable, le tout-puissant. Dia nefany mbola nisy olana indray teto. Verset 7. Elles ont des mains mais ne peuvent manipuler. Inona nefa nytenenin'Andriamanitra any amin'ny boky Esaïe? Manatanana ozy izy. Ny Andriamanitra ozy izy tsy hoe fotanana. Ahoana moa izy tao? Raisy tsara. Esaïe firy? Esaïe firy? Verset firy? Voici la main du Seigneur n'est pas raccourcie pour ne pas pouvoir délivrer. Tena kaikinao manatanana zany Andriamanitra. Ni son oreille trop pesante pour ne pas pouvoir entendre. Dia nefa neto le momba le idôle, elles ont des mains mais ne peuvent manipuler. Elles ont des pieds mais ne marchent pas. Elles ne rendent aucun son de leur gorge. Et tomzay tsika adoration. Verset 8. Ceux qui les font sont comme elles, ainsi que tous ceux qui se confient en elles, que tous ceux qui les adorent. Zany mahatonga antsika mianatra miadorer an'Andriamanitra satria te ho tahaka an'Andriamanitra. Ary raha tsy mifanan'Andriamanitra ianao tsy mahavita miadorer an'Andriamanitra. Ny fanahyn'izao tontolo izao iny le miavinavina be rehefa hoe andao hiadorer an'le hichercher ny tavan'Andriamanitra. Ao anaty adoration anao no tena michercher ny tavan'Andriamanitra. Hitanao louange mifaly ianao satria fanandresy Andriamanitra. Tsara zany. Fa ny adoration mitady ny tavan'Andriamanitra mihitsy ianao. Mitady ny tavan'Andriamanitra ianao. Le tanan'Andriamanitra le hoe mihinjitra eo amin'ny fiainanao. Amen. Tao indray tsika mbola hitony adoration antsika. Dao tsika hitsangana. Paoly io teny io mitsangana indray tsika avy eo tsika miadorer. Tiako ianao dia avy eo le Andriamanitra ianao. Dao mbola hiteny an'Andriamanitra foana hoe tiako ianao.
andriamanitra tonga zava-mahagaga hoe noho ny fanahinao oh Jesosy ho tiako ianao mamiko ianao Jesosy faly hamanana anao faly hafanividiana ho tempolinao tiako ianao mihoatra ny zava-drehetra tiako ianao mihoatra ny riny fo tiako ianao mihoatra ny tenako tiako ianao tiako ianao tiako ianao amin'ny foko rehetra teraikanao amin'ny fanaiko teraikanao amin'ny fiainako teraikanao asandrato ny tanako anao asandrato ny fosy fanaiko asandrato ny fiainako anao asandrato Alleluia Alleluia atoloro ny tenanao fanatitra velona atoloro mombanao ray manontolo moka ianao ny tempoly ny esprit anao ny pensé anao anjakany tanteraka manontolo anao Alleluia 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 Jesosy malala ianao rery ihany ny malala anay ianao rery ihany ny andriamanitra mba nitsinjo anay tao anatin'ny ady sarotra tao anatin'ny aretina tao anatin'ny aizy-pito dia nidiny ianao nanavitra anay nampamiratra anay ary natonga anay ho tonga tempolo ny fanano tianay ianao Jesosy sandrato ny feonao tory fitiavana izy oh Jesosy tiako ianao mihoatra ny zava-drehetra tiako ianao mihoatra ny riny foko tiako ianao mihoatra ny tenako tiako ianao teraikanao amin'ny foko rehetra teraikanao ny fanaiko teraikanao amin'ny fiainako teraikanao asandrato ny tanako anao asandrato ny fosy fanaiko asandrato ny fiainako anao asandrato Alleluia 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 Alleluia
ohatra amin'ny fonay ray manontolo amin'ny fisainanay sy mombanay ray manontolo dia manandratra anao zay. Efa nataony Satana remby, efa nataony esclave zay. Fa hitanao zay Jesosy. Tao anatin'ny fiainana Egyptiana zay tsy nandehananay tahaka ny Israelita fa nandehananay teto amin'izao tontolo izao. Ny zioga sy ny famatorana tonga dia teny amin'ny tananay sy teny amin'ny atokay voateraka tao anatin'ny kibon-drenonay zay noho ny fahotana, noho ny fivadihan'ny olona tsy heno anao, tsy ankatoanao. Fa nijery anay ianao Jesosy tamin'ny foantra dia nafahanao zay. Nivahanao ny fatorana, nivahanao ny zioga, nivakianao ny zioga, nampijoroanao zay, nisasanao zay dia nampiakanjonao vaovao dia nasianao firana vaovao ny ambavanay. Zay firana vaovao zay tokoa dia fankasitrahana tianao hoenona fa ty anatin'ny fonay ety. Masandratra eny amin'ny avo. Andriamanitra ianao Jesosy. Tsisy ny toanao, te ho takanao zay. Te ho takanao zay ary tena takatra ankehitriny hoe maninona ny fanahinao masina nampidirinao tety ambonin'ny tany hitoetra ty anatinay ety. Te ho takanao zay Jesosy. Ka indro zay mbola te feo amboary. Manandratra anao zay Jesosy. Avy ireny ho taky ny endrika sy taky ny tarehanao tanteraka. Rehefa mijery anao dia Kristy no hitanao. Rehefa mijoro dia Kristy no hitan'ny Satana. Andriamanitra tsy natao tanany anao. Andriamanitra tsy mianky amin'ny olona anao. Andriamanitra tsy mila izay omeny olona fikasa nao ihany tena zany ny atongavanay eto Jesosy. Andriamanitra tsy natao tanany anao. Andriamanitra tsy mianky amin'ny anao. Andriamanitra tsy mila izay omeny olonao fikasa nao ihany tena Andriamanitra hatramizay misy andriananao. Andriamanitra anao hanani Oh Jesosy, ninona hitanay ny fiandriananao tsy miova Jesosy. Andriamanitra anao. Ny Andriamanitra tsy miova maly aniorana mandrakizay. Izy nitorika eto androany, izy mampijoro anao eto androany, izy nitarika anao eto amin'ny fanahy. Matokia azy, matokia azy, confie-toi en elle. Oh rabaseki. Tsisy masakana Andriamanitra ianaranao. Tirainy mandraky izay Andriamanitra Oh Jesosy. Misaotranao Andriamanitra sy tenenao. Tenenao Andriamanitra izay teneninao ihany eo amin'ny fiainako noho izy izay marina. Andriamanitra hatramizay ny fiandriananao. Andriamanitra anao ka nianio minona hitanay ny fiandriananao. Andriamanitra anao Tsy miova ianao Jesosy io. mitoetra anao mahery anao Oh Jesosy, mandeha amin'izay tianao. tsy
rehetra Jesosy tompo ianao tompontsotoa ianao mpanjaka ianao le liony ianao le zanak'ondry ianao le any amin'ny avy indrindra asandratray ianao satria tompo ianao mpamonjy ianao le tianay hatrizay fitiavana mandrakizay nitiavako anao ianao Jesosy Jesosy dia raiko ianao Jesosy toerana anankiray izay maminay dia eo amin'ny fanatrehanao Jesosy azonay assurance foana fa aika ny fiainanay tokoa kay dia efa novanao ane tsy ao anatin'ny aizina ntsony ane zay tsy ao anatin'ny prison ntsony ane zay zany mbola iainanay ao anatin'izao adoration zao Jesosy fitiavana ianao zay mahatsapa-tena sy mahatsiaro tena mieritreritra ny tenanao tahaka ny mbola tsy ampy fitiavana tonga zava-mahagaga ianao noho ny fanahana tonga zava-mahagaga ianao noho ny fitiavana avelao ianao fenoan'ny fitiavana androany avelao ianao kasiany amboariny rigleny daholo ninninona zay zavatra tsy mety eo amin'ny fiainanao miasa finoana fa aza miasa saina aoky faly sy ravoravo ny fonao faly a Jesosy faly a miaraka aminao faly atarinao faly a mbola velonay akapio masonao dia tenena faly afa velonay faly aho e Jesosy fa velonay misy olona mitolona ny ainy tsy manana ifikirana fa ianao manana ifikirana manana assurance ianao fa manana vie en abondance ary manana vie éternelle Jesosy tena maminay ary tianay miara-dalana aminao lalanao ny tsara indrindra Jesosy ka verenao anatin'ny lalanao indray izay androany ny olona ny olona miteny koa aizy Andriamanina areto ny zanakao izay nafoy fotoana sy nafoy andro indray androany lazay ny olona sy eritreretin'ny vady zanaka famille hoe mandany andro fa ho hitan'izy ireo any amin'ny résultat ny fionana fantatray hoe izy zay Jesosy tahakindry Petera sy ry Paoly sy ireo apôstôly zay androany zay disipla anao no fenoana amin'ny fanainao masina mihira sy miobo fa tiana ianao ary mamina zanakao zay Jesosy mpanompony Kristy nina feninay Jesosy ianao no mahafantatra ny zavatra rehetra nizaniza Jesosy mety mbola andevo mety mbola mieritreritra ny tenany hoe tsy afaka reto mifanatrehanao ny mahasamy teny a Jesosy sy mampahery azy ireo fa efa afaka izy ary ny zioka dia vaky sy tapaka noho
no ny osotrako ihany Jesosy. Ahoana moa zay ny tsy dera ny anaranao Jesosy, anarana izay akofa ny fahefana rehetra. Ahoana moa zay ny tsy saintsaina no avinay dia tsara. Ahoana zay ny tsy proklame ny teninao, satria ny teninao dia miaraka amin'ny fanahinao masina mikonsole anay foana. Fa fanahy mahery ny aty anatinay aty. So tadio ihany koa fo anatin'ny adoration dia le fanahinao mety malemilemy iny dia tohana ny fanahy masina dia lasa mahatonga mahajoro indray ianao ahafahanao miatrika. Fa satria ianao zanany dia tohanany ianao. Ianao tsy natao hiady, fa miady ny adiny finoana. Ianao tsy natao hifamaly, fa natao hitémoigner an Jesosy fotsiny. Ianao tsy natao hiady hevitra, fa ny verité fa nampahafantariny fanahinao masina, fanahin'Andriamanitra masina. Oh Jesosy, anda seremisitaka. Maminay ny fanatrehanao Jesosy, ary tena tianay tokoa tsy hitanay ny minitra sy ny segondra rehefa eo aminao zay. Misaotra Jesosy satria rehefa niditra teo amin'ny tempolo tsy natao tanana ianao, niditra tao amin'ny lieu très saint ianao, dia rovitra le voile nampisaraka anay tamin'Andriamanitra. Amin'ny anaranao, noho ny anaranao, noho ny fanjakanao, dia lasa manana anjara asa amin'izany koa izay, anjara fanompona miaraka amin'i Jesosy. Indray midera sy mankalaza ny anaranao mandrakizay raha io, amin'ny anara merin Jesosy. Amen. Amen. Ao tsara. Mazoto toerantsika. Tsy mbola tapitra ny fotoana. Mila mianatra ianao miadore an'Andriamanitra ohatr'izany. Mampirisika anareo izay mbola ohatrany hoe mbola manam-panontaniana foana hoe za pasteur ohatrany tsy mihoatra ny 10 minutes zany ny vavako. Apérao amin'ny adoration. Za tsy miteny hoe apérao amina hira, fa ny antsoina hoe hira tsy adoration foana akory. Eo koa manko mahatonga antsika tsy tsika moa teny izany, efa fantatra. Fa be da be tena tsy tafiditra mihitsy afa-tsy nisy hira androany. Midiry ndana vakio psaume tsy hamaky an'izy fa midiry eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, amin'ny fifaliana, amin'ny fiobiana. Ianao no miditra. Fa aza miandry foana hoe midiry. Fa tsika ny mila nyreny ohatrany hoe groupe de louange zany tsy Andriamanitra. Teneno ny kaikinao tsy Andriamanitra loatra mila neny, tsy mifanan'Andriamanitra mila neny. Teneno ny kaikinao. Ianao satria ianao mbo teny andalana teny mety klaxon dia mba hampiverina anao amin'ilay fanatrehan'Andriamanitra dia taritin'ilay groupe de louange ianao miditra ndao hiara-hiditra aminay. Dia rehefa tafiditra dia mipetraka amin'izay zareo. Amen. Dia anjaranao amin'izay mitohy misitraka an'ilay fanatrehan'Andriamanitra. Tafiditra ao amin'ny trône zao tsika. Inona ny atao amin'ny trône? Tady ny volonté parfaitan'Andriamanitra. Ka tsao zay. Verina kely eo amin'ilay adoration foana satria tena manefy ianao mihitsy ny adoration ihany koa. Misy tsika teo hoe mampanetry tena ilay izy, dia manefy ianao koa ilay izy. Manefy ianao amin'inona mba midépendre an'Andriamanitra foana ozy tsika teo. Midépendre zany hoe monsieur déconnecté mihitsy ny fisainanao, monsieur déconnecté mihitsy ny tenanao. Zany hoe miditra ao anatina endroit anankiray ianao, endroit secret tena kaikinao. Ianao ve zao efa mba manana an'izay endroit secret ianao zay? Teneno izy. Dia eo anatin'io endroit secret io ianao tsisy afa-tsy ianao sy Andriamanitra, satria Andriamanitra miandry ianao ao anatin'ilay endroit secret. Dia rehefa ao ianao, dia rehefa miakohaka ao ianao, dia tonga dia miakohaka eo anatrehan'Andriamanitra. Izay nahazo ny don du Saint-Esprit zao dia miverina amin'ny fampianarana iny satria fantako misy tsy nahare indray zao ny olona rehefa mahazo cadeau ohatra hoe anniversaire dia mena cadeau izy, moradinina iny. Tena kaikinao moradinina iny satria zavatra avy eto amin'ny tany. Dia misy ny olona rehefa zatra mahazo cadeau dia lasa tsy manisy valeur intsony ny farany.
dianika n'Andriamanitra rehefa mamay cadeau azy dia jereo zay mahatonga ny don du Saint-Esprit tena izy ny tena tsara indrindra ny Saint-Esprit ny cadeau tena tsara indrindra satria misy fotoana ary tsika na omena don du Saint-Esprit le don du Saint-Esprit ohatra hoe parler en langue ohatra dia tsy mety afa-po mihitsy fa maniry zavatra hafa foana zay le tempon'ny olona te ho zavatra foana zary vao tsy manao an'izao dia tsy respecten'ny olona tsy ajain'ny olona tsy taro voatsy zany na sary-piaro zany na sary-piaro an'izy na sary-piaro ny fariseo sadoseo satria zareo tamin'ny lalàna mozaika dia nampitoeran'Andriamanitra amin'ny toerana anankiray zay napetraka Andriamanitra hoe andry zareo mihitsy n'le izy tsara le izy fa Andriamanitra tsy te hijanona tamin'izay toerana izay fa ohatra izy hoe tiako ny olona rehetra hanana an'izay akse zay dia rehefa tonga amin'izay Messia anatanteraka ny lalàna sy ny mpaminany Jesosy io dia tesitra zareo satria sary-piaro amin'ilay toerana eny amin'ny devant za tsy miteninareo ety amin'ny devant nareo andara makany arina fa le hoe le ajaina zay ozy izy rehefa mandehandeha eny tsena eny dia mikohoka daholo ny olona tsy le honneur ny reny ny teneniko eto androany fa misy le toerana izay tian'Andriamanitra ametrahana anao sy ametrahana anahy ozy izy tsika reo vao mitenitsika hoe saka hoe royaume dia misy foana ny hiérarchie misy ny hiérarchie misy ny roi misy ny prince dia ainsi de suite fa rehefa mitenitsika hoe reo vao miteny zany tsika le miteny hoe père azafady reo miresaka royaume céleste tsika azafady dia Krista no mitoetra ao Christ Seigneur des Seigneurs Roi des Rois reo vao mitenitsika hoe zanak'Andriamanitra dia tsika rehetra zay tsisy hoe izy ny tian'Andriamanitra kokoa tena kaikinao tian'Andriamanitra ianao tian'Andriamanitra ianao ary tsika mieritreritra fa reny olona zay mbola tsy mino an'Andriamanitra eny tiany koa reny fa milanao izy le ankonanao io le vadinao le cousin cousine tonton tantine tiany koa reny fa te hampiasanao izy fa reo vao miditra ao anaty fanjakan'Andriamanitra tsika dia tsy maintsy misy hiérarchie tsy maintsy arahana dia amin'ny Ephésiens 4 raisy noty ho an'izay mbola tsy mahalala an'iny Ephésiens 4 manomboka verset 11 misy ministère zay ao anatin'ny royaume céleste ao anatin'ny royaume céleste dia Andriamanitra Jesosy izy ny Christ izy ny Seigneur des Seigneurs Roi des Rois dia misy amin'izay ny ministère isan-karazany androany tsika ao anatin'ny école de ministère ary ifandraisany ao anatin'izay adoration zay ny amin'ny resaka hoe fanjakan'Andriamanitra zay ministériel le izy ministère tsika zany tsy hoe formenao anatina ministère fa formentsika hiasa sy hampiasa ny dontsika ao anatina ministère ao tsika betabe ny olona manko mamonjy fivoriana za tsy ho ary amin'le fiangonana zao tsy ho avy amin'izao any fivoriana ohatra hoe Pentecôte fa mikendry be mihitsy ny hoe ary amin'ny tel zao misy manifestation Saint-Esprit enjana be mihitsy azo plus ary azy zany azo plus azy zany any tena kaikinao diso ny Saint-Esprit tsy ohatrany zany ny fomba fiasany te pousse etaetanao soif le izy venez à moi vous qui avez soif aussi Jesosy karaha soif ny natongavanao teo amin'le toerana mahazo ny anjaranao ianao mahazo ny anjaranao ianao zay fa ny ankabeazan'ny olona désolé fa mbola be da be tsy anona pourcent fa nifaniena le pourcentage fa ny ankabeazan'ny olona dia ohatran'izay rehefa hoe monde évangélique dia andeha ho ary amin'ny tel ou tel assemblée mba azo bebe kokoa fa ianao ihany mahatonga an'le fahazoana bebe kokoa tadidinareo iny fanoharana iny any amin'ny nord any misy ny centrale nucléaire zay mamatsy courant ho an'ny la France ray manontolo ianao zany mitenitetika be mihitsy andeha ho any amin'ny nord mba mahazo courant bebe kokoa ianao kaikinao marina ve zany tanao zay tonga izy anao tsy normal fa na makany Corse ianao na makany any amin'ny faran'izay sud point sud en France misitraka an'le izy fa le dépôt le izy misy olona zao mety mipetraka any amin'ny nord ataoko hoe tsy resaka fahantrana ry zareo le te hiditra clandestin any Londres zao
dia any amin'ny nord no tena mipetraka fa tsy misitraka an'le courant nefa ny any akaikin'le centrale nucléaire ka tsy ny fipetrahanao eo akaiky raisinoty tsy ny fipetrahanao eo akaiky na na ny fidiranao anatin'le assemblée no essentiel fa ny connexion anao amin'le centrale nucléaire ka tsika rehefa connecté anao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy sy amin'ny alalan'ny teniny teny anao fa naiza naiza misy anao mahazo ny anjaranao foana ianao mahazo ny anjaranao ianao toepo le izy tena kaikinao toepo fitedavana le izy fitedavana averiko foany Mosesy ny tavan'Andriamanitra tena hita fa ny zanontaran'Israely sy aloana tety ambany tety 40 jours 40 nuits tsy nitady an'Andriamanitra zareo nefa rany andera angatsika amoron'Andriamanitra dia ataontsika hoe ty le vaodoro ty no nitondra antsika tany nitondra antsika mivoaka avany dia iny koa daholo dia hoe tena marina zany tezitr'Andriamanitra avy eo zay fa inona ary ty tena kaikinao jereo masony miracle tsy manova olona Jean 6 verset 26 ane jereo hoe nanao miracle raisy ny baibolinao Jean 6 verset 26 nanao miracle tsinona tsy efa miracle nataony Jesosy fa tsy nampiova fon'olona efa nygagné disciple be da be Jesosy tsy voaisa teo fa any manomboka any verset 55 any qu'est-ce qui s'est passé nanao miracle aloha Jesosy eo amin'ny Jean 6 io mofo dimy sy azandrano-droa multiplication surnaturelle niaraka tamin'ny 12 paniers en cadeau amen dia avy eo reo nahita an'le miracle dia variana tao anatin'izay dia tena tiany ngamba n'le mpanjaka tokoa tena tia le izy ny olona rehefa mahita olona manao miracle dia hoe tena tia mihitsy le Mesia tena mpanompon'Andriamanitra le zalahy tena zao dia ny zavatra nitranga eo amin'ny Jean 6 verset 26 dia ozy izy Jesosy mitady anareo ozy izy satria vous n'avez pas compris le sens de mes miracles fa nikibonareo tena kaikinao aza tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra noho ny fitediavana teneno izy teneno hoe mitady papier mitady renouvellement na taratasy mitady asa tsy zany ny atongavanao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mitedavy ianao connexion amin'Andriamanitra mitongava miaraka amin'ny prise tedavy ny source ampidirana prise fa misy olona mitady jiro fotsiny dia ty jiro dia eo fa tsy mba mitady hoe aiza le source madama marina zany mampalahelo tanareo zany mahatonga misy taona ny vazaha efa tonga any amin'ny pays ataoko hoe ambany any amin'ny sud dia ry zareo reo vohatra hoe mitonga miaraka amin'ny matériel zany tena enjana be dia gaga ny gasy dia tonton zao mahafantatra an'izany tsara mihitsy gaga ny gasy zavatra mbola tsy hitanay dia nataoko fotsiny ary ataoko hoe tsy matériel fa ohatra hoe chocolat avy any Suisse Milka ohatra tamin'izaho tamin'ny Madagasikara zao dia le barre chocolaté reny efa tamin'ny voalohany izy 2005 dia avy eo izy niakatra 5000 tena tsy mihinana goûter pendant une semaine mba hividanana barre chocolaté antsoina hoe Twix tonga aty ozy izy nareo tsy jereko fotsiny tsy te hihinana Twix akory tanao zay le izy tanao au fait toepon'ny olona mihitsy zavatra zay dia jereo nefa nysoratra eo amin'le Milka chocolat de Madagascar azonao ve le izy jereo fa motsika zany ohatran'izay le toepon'ny olona ohatran'izay foana mila miala amin'izay tsika safidy le miala ao anatin'le toerana zay eo apotony ozy izy ny gasy hoe misy oabolan'izay tokoa hoe mangetaheta ambolo lakana maty ny etaeta sady mikitikitika an'le rano any ato tsy ranomasina amin'io izy fa rano fisotro mihitsy tena mangetaheta misy ohatra zany dia misy ny olona tena kaikinao misy ny olona fa tsy ianao eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra
dia tsy mangetahitan'Andriamanitra fa mangetaeta zavatra foana, mangetaeta zavatra ry ivelany ery, zavatra ananany olona ry ivelany ery. Toy izy Jesosy, vous n'avez rien compris, vous n'avez rien compris, vous n'avez pas compris le sens de mes miracles. Miracle an'i Jesosy tsy hoe tia nina mofo foana ianao gratos isan'andro. Eto ngava ao Sèvres fa misy ao tsy tapaka tsony fa mofo mihoatra lavitra noho ny artisan boulanger ny ao. Ohatry zany io hoe izy mitady anareo izy tsy mitady zay le fangetaitana, tsy mitady n'olo hoe aiza le source, fa mitady hoe aiza le mofo mba asio indray e dia vao tsisy lasa. Dia ahoana ny zavatra nytenenin' Jesosy? Avy eo izy zaho izy ny tena fihinana, nofoko ny tena fihinana, tena vrai nourriture ane nofoko izy ary ny sonko izy tena vrai breuvage, nofoko ny tena fihinana, ny rako ny tena fisotro izy zavatra tsy norme zany, tsy maintsy vonoina ao anaty baibolinao zany ahoana koa ny hinanantsika ny nofony sy sotrotsika ny rano izy dia izy adaly dia iza ny azaka zany, disciple amin'izay no nyteny teo, iza ny azaka zany dia lasa. Nefa nanaraka an' Jesosy ao anaty baiboly efa disciple reo tsy fariseo reo tsy sadoseo fa disciple dia lasa. Iza koa ny azaka zany izy dia nitodika tany amin'ny 12 Jesosy dia izy nareo koa ve mba handeha taky ireny. Zany hoe tsy maninona an' Jesosy mihitsy zany na miverina départ à zéro foana fa mitady toe-po Jesosy taky ny toe-ponao io, mitady les connexions mba eritrereto foana izay zavatra izay hoe andeha ho any aminao roa fa any mahazo courant bebe kokoa tsy se connecté ianao. Zany mampimihana foana le ohatrany hoe hafa mihitsy ny fiasan'Andriamanitra any Jerosalema tsy non, toerana nsehoan'Andriamanitra zany ary toerana iverenan'i Jesosy rehefa ho avy izy, fa izy tsy niteny an'izany mihitsy hoe tsy maintsy makany Jerosalema. Ny premier disciple izay tsy maintsy nijanona. D'un commun accord tsika nahazo ny fanahy masina, tena kaikinao nahazo ny fanahy masina ianao dia mila mikolokolo ary tadidio zay le Genèse 26 verset 15 teo, kolokolo tsara zay fa verset azontsika tamin'ity à Pentecôte. Fa ny Filistina tsy maintsy ho avy foana mitady hanototra le puits, fa anjaranao amin'izay manarona le puits, miaro an'le puits mba hahafahan'ny olona ihany koa se reconnecté aminao. Amen. Ianao connecté amin'ny lanitra, tena kaikinao ianao efa connecté amin'ny lanitra dia ianao ny connexion ny olona amin'Andriamanitra indray. Zany hoe ny olona zany andeha hitady ianao, mangetahita amin'izay ny olona mahita amin'ny fiainanao, mangetahita ny olona mahita amin'ny fomba fitenao hoe misy zavatra miova zany, fa ahoana ary ty raha matoa ty fantako mihitsy ty fa ahoana ny fiainana zany, misy zavatra bizarre. Zay ny olona manomboka mangetahita amin'izay dia makany aminao izy dia izy mba inona ny secret anao hoe amen. Tsy asan'ny évangéliste rehetra zany fa fiasan'ny kristianina rehetra tokony ohatran'izany daholo. Ka mifanahy masina aza velantsony izy re hampalaheloelo tiany ianao hidetaka, tena kaikinao hoe mideta fanahy masina amen, aoka izy hidetaka ka zao tsika tao anatin'le hoe adoration nidirantsika teo, nampidirana anareo teo zany, ampianarina anareo manana an'izay. Ny adoration tsy hoe mametaka écouteur dia eo mirary ija alefa mira indray Joseph, ino moa le hiran'i Josephine alefa dia mivavanao mikombona eo dia vita ny adoration atin'indray zay vita ny adoration. Tsy zany ny adoration tena manao tsinitsinina ianao, rija sy ry Joseph Dafy sy ry tonton-tara eny mitarika fotsiny ireny, miditra miaraka aminy ianao satria misy ositra ny adorateur ao anatiny dia ianao lasa tonga adorateur koa dia mitafiditra ohatra anazy ihany koa. Amen. Aza miankina amin'le rythme fotsiny, misy miova ny anaran'i Jesosy ary ka tsao foana hoe ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia misy zavatra miova. Alléluia. Raha sao ny Philippiens 2:6-8 fananian'Andriamanitra mihitsy nidina taminatina vatan'olombelona Jesosy
Philippiens 2:6-8. Tiantsika hanana humilité tahaka ny nananan'i Jesosy humilité. Zao voalaza hoe na dia Andriamanitra ary izy dia nidina tamin'ny toerana izay nisy azy fa nidina tetỳ ambony tany naka endriky ny olona ozy izy, endriky ny serviteur. Philippiens 2:6-8. Qui étant en forme de Dieu n'a pas considéré comme usurpation d'être égal à Dieu, mais s'est dessaisi lui-même de sa réputation. Et il a pris la forme du serviteur et a été fait à la ressemblance des hommes. Et étant fait comme un homme, il s'est humilié et est devenu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Obéissance. Ao anatin'ny adoration koa ny obéissance dia lasa mitoetra manomboka miobéir an'Andriamanitra ianao. Amen. Raisinao tsy zay fa ilainao rehefa miadore anao. Ao anaty adoration anao le esprit de rébellion tsy tafatoetra zany ao anatin'ny adoration. Amen. Miala ho azy le hitanareo vao tenena dia ka le izy ange misy fahamalina ka le izy ange. Maly zao tamin'ny question réponse nafinaritra be mihitsy ny teny tamiko ny fanahy masina tamin'le resaka iza narehan' iny le resaka momba ny divay. Iza narehan'izay tovitsy kely Jesosy pisy eny tsy maninona. Nisy fanontaniana zany resaka momba ny hoe toka sy ny divay dia anontany io tatirina sy pasteur ionja hoe rovina de division fa ilainao le izy dia eno tsara ty zavatra anankiray ty da somenanao mihitsy le verset mba hahatonga anao hitoetra tsara. Raisinoty le izy satria misy olona tsy mety resy lahatra mihitsy, tsy haiko hoe inona ny problème fa tsy mety resy lahatra mihitsy hoe tsy tokony isy alcool atsony sy sitraka alcool atsony ny zanak'Andriamanitra. Amen. Tsy lalàna le izy tena kaikinao tsy lalàna fa fahatsapana avaty anaty mihitsy hoe tsy mikasika atsony. Luc 1:15. Luc 1:15. Inona nidiran'izany pastera tiana zavatra jaune neny resahana an'ity. Luc 1:15. Jesús, car il sera grand devant le Seigneur et ne boira ni vin ni boisson forte, et il sera rempli de l'Esprit Saint de même l'utérus de sa mère. Ny olombo vidy rehefa fenon'Andriamanitra ny Saint-Esprit dia tsy tia no kasihan'ny alcool atsony. Le kasihan'ny alcool tsy hoe maratra dia kasihan'ny alcool ohatr'izao zany. Tsy zany antsoina hoe kasihan'ny alcool fa le misotro alcool. Dia haitsika tsara mihitsy hoe ne vous enivrez pas de vin fa soyez enivrés continuellement du Saint-Esprit. Ao tsika le verbe enivrer mihitsiny ny tiako ho saintsaintsika androany. Ny enivrer dia fahafenoana, tena kaikinao fahafenoana. Zany hoe feno zavatra ianao. Rehefa misotro alcool ny olona dia feno alcool, tsy tompony tena intsony. Zay le coma éthylique, tsy tompony tena intsony iny dia inona fanaon'le olona? Mandrefy lalana. Tsy tompony tena iny mandroso mihembotra eo miverina gauche dia baikony le zavatra. Ary tadio tsara fa misy fanahy ao ambadiky ny fanahy mahatonga ny olona addicte. Ianao rehefa fenoan'ny fanahy masina mety tsy mivembena ohatran'izay ianao fa mandeha araka ny fanahy, marcher selon l'esprit, mandeha araka ny fanahy, miaina araka ny fanahy, fenoan'ny fanahy. Ina moa ny ifandraisako sy ifandraisanao amin'ity zavatra ity? Le fahafenoan'ny fanahy, tena kaikinao fahafenoan'ny fanahy. Ianao zay efa mifenoan'ny fanahy masina, ianao zay efa mifenoan'ny fanahy masina, fenoan'Andriamanitra ny fanahy masina, dia lasa valable aminao tokoa ty zavatra ity hoe tsy mahazo mikitika alcool intsony satria efa olombo vidy. Ao zay tsy zany mandidy anao an'izay fa Andriamanitra, fa hiala amin'ny fanahy masina, tsy menacé fa miala amin'ny fanahy masina rehefa manao an'izay anao. Iza indray no ahitako an'izay ao amin'ny Juge 13. Iza ny ao amin'ny Juge 13? Samson, mpitsara toko 17. Mpitsara toko 17, toko 7 sy toko 4. Juge 13 verset 3-4.
zao miteny izay nomen'Andriamanitra any Manoa. Juge 13, verset 3-4. Et l'ange du Seigneur apparut à la femme, à la maman de Samson, et lui dit: voici, pour le moment tu es stérile et n'enfantes pas, mais tu concevras et tu enfanteras un fils. C'est pourquoi maintenant prends garde, je te prie, et ne bois ni vin ni boisson forte, et ne mange aucune chose souillée. Tsika dia tadidio tsara fa tsika aty amin'ny église aty amin'ny Nouveau Testamentaire, Nouveau Testament zany tsika Nouveau Testamentaire, dia tadidio fa programman'Andriamanitra dia fahafenoan'ny fanahy. Tenenao kaikinao fahafenoan'ny fanahy. Rehefa matsiaro teny ianao fenon'ny fanahy masina, fenon'ny fanahy masina, dia inona zany tokony tsy ataonao tsony? Misotro zavatra fisotro misy alcool. Mety miteny ianao ka mivatana ane misotro an'iny paster, tsisy idiran'izany fa tsy zany ny aleovany, tsy zany amin'ny malahelo fa amin'ny fanahy masina. Inona ny zavatra nitranga taorianan'io? Niala tamin'ny Samsona ny fanahy masina, tapaka ny sept nandray moa izy, sept tresses, le foto-bolo anankifito teo amin'ny lohan'ny Samsona, c'est marque ny sept esprits de Dieu. Isaïe 11 verset 2. Niala amin'ny fanahy masina. Ka inona ny tianao? Hiala amin'ny fanahy masina. Mahafinaritra be le fenon'ny fanahy masina, mitsingidingidina daholo sy mipitipitika daholo sy miteny tsy fantatra, tsara. Fa raha ohatra ianao ka tsy mipitika, tsy mikolokolo an'le fanananao an'izay hoe sarobidy ny fanahy masina izay, dia io tantaran'ny Samsona io mety mbola lasa tantaran'ny olona anankiray ary ampalahelo ilay izy. Matoky fa tsika tsirairay avy dia handray décision. Dia niteny tamiko ny fanahy masina eo mpanaovana émission izay sy tonton Eric hoe mbola misy tsy d'accord, dia vita ny émission dia hoe izy tonton Eric tena zala izy paster zany isa no sisy, dia gaga be zay izy. Ay ve tena kaikinao aloha mitsotra, rehefa mitsotra ianao dia hafahana, aza miafinafinany fa tsy maninona ane le miafina, fa tsy zany eny atristé. Za fantako nefa zavatra tsy fisotro tsony, raha resaka fisotro zany, za efa tsy misotro an'izany tsony. Ary anisan'ny zavatra tena nafinahitra aho zay témoignage-ko manokana, tsy hoe fiarovana ositra. Tena kaikinao tsy hisotroko alcool, tsy hoe sy fiarovana ositra, teneno akaikinao fa safidy manokana le izy. Ary Andriamanitra mihitsy miteny hoe tiany aho enivré de sa personne, du Saint-Esprit. Aza manontany anahy resaka pourcentage zany fa sans alcool ny teneny dia sans alcool dia zay. Aoka tsy hokitihany, aoka tsy hisy alcool hiditra ozy izy, dia na le maman c'est bevoka ary dia ozy izy aoka tsy kitika. Nareo c'est bevoka, vadiko zao bevoka, izy zao sambatra mihitsy zany zao ny zanakay, tsy mikitika an'izany alcool zany, tsy kitika. Amen. Ahoana ny tsy tonga dia manana assurance hoe misy fampiasan'Andriamanitra ao anatiny? Amen. Matateraka ny teny izy izay voalaza ao anaty baiboly, ohatr'izay ihany koa ny zanakao ary tadidio fa ny zavatra ataonao ihany ny ataon'ny zanakao. Proverbe 22:6. Za zao efa namelan'ny papa koa, fa za mahita ny zalahy mandona kely isaky ny lahady, manao fiety, mandona kely, mifoka kely, à 5 ans misy tantinako zay mamela ny elona dia maty ary izy. À 5 ans dia mangataka momba ampiretiko iny, dia omeny anahy le sigara, dia mifaly ery mampirehitra an'le sigara. À 5 ans ohatran'ny Joshua zany dia maka sigara kodoloka, dia za mampirehitra an'izy dia meko anazy, dia faly ery ny rehetrarehetra. Efa mahay mampirehitra tao problème, tsy nanam-bola ividanana an'le sigara, dia fanjoko vavombely zay. Tao ana sosety maina ny foana isy le kozinanay, pire anao sigara zany, tsisy filtre, tsisy ninona, tonga dia direct be, tonga dia datoritsaka ma mety nafantatra an'ireny. Tao ana sosety nalaza be mihitsy zany tany Madagasikara, tsy haiko koa mba devoly ohatrany ahoana koa, tena laika motika antsika aloha isaorana an' Jesosy. Fanjoko vavolombela taminareo zany, dia inona izy nareo? Dia iny aloha dia efa potika amin'ny poumon, rehefa tonga le bebe amin'izay foana daholo amin'izay zay azo ampiretina rehetra.
ary amin'izay le izy tsy mba taratasy mba maritra kory fa papier hygiénique gazety atao daholo tant que c'est taratasy afaka amrehetra tena kaikinao zany antsoina hoe andevo zany andevo zany tsy mahamenatra mihitsy fanafahan'ny tompo a tant que misy setroka dia mila foana dia zao hoe mampalahelo am'la izy rehefa mifoka taty aoriana dia hitany tanton tantine dia kivy ry zareo izy taona zareo kivy fa rehefa afaka dia tezitra amikory zareo aveo fa inona ihany dia ohatrany hoe tsy hita ihany zany hoe mifoka ianao tezitra izy tsy mifoka ianao tezitra izy satria hoe lasa mivavaka be dia inona ihany ary ny tian'ilay olona dia zay tian'Andriamanitra amin'izay dia zareo hitako misotro sy mifoka foana dia inona indray ny fanaonana sy ilay kozinako izay efa ao mitombo koa ilay kozinako misy an'ilay mignonette ireny dia ny angasy ireny sotromo fa atao haingo-trano dia ny anay zany ohatra hoe soda no menanay dia misy an'ilay ponitra ireny dia mitovitovy ny lokona soda solonay soda le izy dia sotroinay ilay mignonette ka zay hitandray aman-dreny any no ataonaiko dia ny kaikinao tandremo ato anatin'ity anatin'ny baiboly dia nyteneny manao ahy sy ny mamany sy mamany Samsona zanakao io dia olom-boafidy aza mikasika alcool akory ianao zay efa mifenona amin'ny fanahy masina tsy aza mikasika alcool atsony tsy alcool brûlé andiovana fero zay alcool sotroina mahazo mbola micontinue ianao fa aza mitaraina amiko raha miala amin'ny fanahy masina aza mitaraina safidy le izy Jesosy ny teny tamin'ny pasteur Rodolphe ndray alarobia zay fa zay koa zao tsy tadidiko ny daty ozy izy ny amin'ny zava-madonela izy na fisotro na foka afahanareo nanomboka tamin'izay mandrakity ny androany tsisy goutte d'alcool niketika amin'ny vavako ary tsisy setroka atsony niditra tato anatiko anisan'izany na ny divay azy misy alcool ka raha ohatra ianao ka mbola insiste any hoe tsy resy lahatra pasteur raisy ireo verset ireo dia anjaranao amin'izay no mikolokolan'ilay fahasoavanao anjaranao le izy amen aotsika aza tezitra amiko fa zay famarinana ihany manafaka efa niteny anazy zay mifanahy masina dia zay le izy anjarantsika le izy hoy tonton Eric amaly mifona tonton fa hijoroko vavolombelona le izy misy zay ozy izy misy taona nefa mba fandombera kely zay mitsamo sotovay kely fa za ozy izy ny hevitra jereo tsara le fitaka satana efa telo taona ozy izy talohan'io 2000 tamin'ny 2013 izy efa afaka atoka fa afaka no ataoko ohatrany hoe nanao pasafidy izy zany fa tsy mbola délivré zay tokoa le hoe Jean 8:32 ho fantatrareo marina manafaka anareo tsy andelo maly izy dia hoe maka décision izy tsy kitika tsony fa volombelona nitondrako zay ny teneniko anareo hoe mety misy mpanompon'Andriamanitra tsy teny anarany satria misy vidéo ty misy mpanompon'Andriamanitra ampiasain'Andriamanitra amin'ny ositra zay ny fampianaran'ny pasteur Rodolphe ary tena tiako miraiko ara-pinoana tena oui disciple any ahako amin'ny alalana disciple any Jesosy amin'ny alalana fa izy nampianarantsika amin'ny resaka izay hoe aza mijanona amin'ny ositra stadiny ositra fa tedavo le fanatrehan'Andriamanitra le fanotronan'Andriamanitra le Jean 8:29 raisinao ohatra ka tsy tadidy Jean 8:29 hoy izy Jesosy za ozy izy manao an'izay sitra mandrakariva eto amiko foana andray zay tedavina fa Jesosy tsy nandehandeha dia hoy izy hoe efa voasoratra ao amin'ny Jean 3 fa vao niakatra tao anaty rano dia tonga dia niteny ndray hoe tia ny zanako tsy ny verset nyteny eny fa izy mananantoka hoy izy fa ndraika eo amiko mandrakariva zay reto takarina amen zay ny fampianaran'ny pasteur Rodolphe fampianaran'ny Jesosy tamin'ny alalan'ny pasteur Rodolphe zaraiko aminareo le izy mba ananantsika an'izay toe-po zay hoe mikatsaka ny toe-pon'Andriamanitra mihitsy mikatsaka ny volonté parfaite dia mety mitentsika fa minary ny fanahy masina tsy miteny amin'ny pasteur na apôtre any misy apôtre misotro divay misy alcool anazy zany fa za tena resy lahatra amin'ilay fampianarana verifiena raiso ny baiboly reto dia verifio fa aza tonga dia manaiky na zay zavatra torina eto za miteny foana maro isan'andro dia miteny foana verifio ny baibolinao dia mikaikinao verifio ny baiboly acte 27:11 17:11 acte 17:11
verifieo marina ve zany zavatra zany fa aza hoe satria efa niteny ianina zao be ositra be noho i pasteur Tommy efa nizy misotro ntanary misotro tsy maninona mihitsy ary tsy ho tesitra amin'izany mihitsy fa mitsinjo an'izay efa azonao tena kaikinao hoe tiako ianao matoa miteny an'izany tiako ianao matoa miteny an'izany mitsinjo no avinao voasoratra ao amin'ny Deutéronome 18 efa maramarana amin'ny fotoantsika aza matahotra fa tsy midepasy tsika fa 15 heures mihitsika nanomboka androany laporte any azafady ao amin'ny Deutéronome 18 dia voalaza ao amin'ny Deutéronome 18 fa tandremo ny abomination zay any amin'izay pays andehanako anareo tsika zao na alefa teto France ny fombafomba dia misy ny apéritif sy digestif toka kely miaraka amin'ny fromage soloy fotsiny le toka c'est simple ataovy ny apéritif sy digestif anao miaraka amin'ny jus fa maninona ianao raha tsy enivré de poisson forte tsy afaka mifaly tsy afaka mitsika ny olona timide raha tsy rehefa mitoakatoaka zay vao mitsika kaizy fa vao miala le toka za anisan'izany dia iny toka iny nohatrany hoe mba mibooste azy dia zay lasa addict amin'ny farany misy tontonay zay tena tsy re mitsy ao ve izy fa vao miketika alcool kely ao indray zay entin-javatra zay ho nangasy ary hoe mahafantana entin-javatra zavatra iny tena hoe kaikinao fanahy maloto soyez enivrés du Saint-Esprit ao anaty baibolinareo nanga zany soyez enivrés du Saint-Esprit n'attristez plus le Saint-Esprit ajaon fanahy masina amen tiako atongavana tamin'le Philippiens 2:6-8 teo tentsika teo hoe Jesosy tena fanany mihitsy ny tonga olona mba ahafahantsika tsy manana excuse ka Jesosy ny Andriamanitra zafady zay mahazanak'olona azy tetỳ ambonin'ny tany mba ahafahantsika manahaka azy manao zay zavatra nataony satria ny zavatra rehetra nataony sy nampandrahany dia possible ary vitanao le izy amen ny capacité zay le hira ataontsika iny foana j'ai sa capacité sa nature ina koa capacité nature son identité zany ananatsika j'ai la vie divine en moi reniny tsy hoe proclamena fotsiny de samy mialy fa mila kolokoloanao le vie divine ao anatinao amen mila kolokoloanao mila ajainao le anarana raha tompo aizy zay ajako ozy izy teo raha ray manko raha ray aizy zay ajako raha tompo aizy zay tahotra aiza zany le révérence ao amin'ny royaume dia aiza le honneur ao amin'le maha hoe izy père azy Dieu le Père Andriamanitra zany ataoko hoe tsy mitako honneur izy nefa mitako honneur ihany izy hoe aiza re tolo reto tsy mba manaja mihitsy aiza ry nitahotra re tolo reto mba mitodika amin'iny problème nitahotra ny olona ao anatin'le hoe tompo adorateur tsy manana tsy mahatsiaro tena nitsony izy hoe anazy fa efa ny hafa amen any tompony tsika zany nomena ny fanahy masina tena hoe efa ato amiko ny fanahy masina tsy tompony tenanao ntsony ianao 1 Corinthiens 6 manomboka 17 à 20 tsy tompony tenanao ntsony ianao ka dikan'izay mila miaina anao sy mila mikolokolo an'le tenanao vola zao zany fa tsy zahako miteny an'le izy mila mikarakara ny tenanao ianao mila mikarakara ny vatanao ianao mila mikojakoja ny tenanao ray amanontolo ianao esprit amin'izay corps fa za tena efa spirituel be dia vorokotsay be ny akanjo tsy misasa masiso menao ajainao daholo voaka teo koa zay tamin'ny izy menadaty taditiko raha tamin'izy menadaty teo hoe tamin'ny pasteur Ronja hoe irrépréhensible esprit amin'izay corps mila mikatsaka ny perfection anao amen mandroso anaty perfection
miracle sy ny signe sy ny prodige efa hitantsika teo ty point hitantsika teo hoe tsy manova olona tsy manova fon'ny olona manintona ny olona Andriamanitra ao anatin'ny fanatanterahana miracle signe sy prodige mba ahafantarany olona hoe tena mbola miasa anie le Andriamanitra ny Baiboly tsika zao anisany tena kaikinao tsika zao anisany fa misy olona rehefa vita le signe sy miracle azon'le miracle azon'le signe azon'le hitan'le prodige fa ny zavatra mahagaga amin'ny olona zay le esprit ingrat adinony ny zavatra ataony iny adinony iny avy eo zany izy fotoana ny eritreritra be mihitsy hoe za ngamba rehefa misy an'izao miracle zao mitranga eo ministère tena mety tonga de tena ngambany rehefa tonga amin'izao stade zao angambany de ngambany ny olona tena tonga de ekokohaka fotsiny tena kaikinao orgueil le izy tena orgueil le izy fa nakapika Jesosy tsara mihitsy zay aika izy zay ke nidika n'ity Zacharie 4:6 inona Zacharie 4:6 tsy amikery tsy ampatanjahana fa mieriko ho Jehovah tompo maro ao tsika tsy iny teny iny zany tsy valable tamiko nisy fotoana nisy miracle zay zany na misy fomba fampiasan'Andriamanitra signe sy miracle sy prodige zany raha misy eo amin'ny ministère zampandrahan'i Jesosy anaty any France ty za tonga any amin'le perfection za tena kaikinao erreur fatale ny akarapika ohatrany tsy teo mihitsy zany de tao anaty koa izy za mandrafo amin'ny Jesosy fa tsy fantan'izay ataony orgueil le izy tena kaikinao orgueil le izy sako mijoro vavolombelona le satria misy fotoana ianao mieritreritra mihitsy hoe enao le izy fa tsy enao le izy tena kaikinao zay ny ilaina adoration koa rehefa miditra ao anaty adoration anao de mahatsapatena hoe tena tsy za le izy tanao hoe ny révélation be reny zany formé koa nisy menatary eo miaraka amin'ny tatirina aza mieritreritra ny tenanao mihitsy avy aminao le izy jamais re mipartage ataonareo Facebook sy andre aza mieritreritra mihitsy tena bezainma be de tena aza maka honneur na de ny kely mony tsara tena ignoreo ignoreo ny j'aime hoe atao j'aime telo fotsiny tamity tamity tena 99 000 tena ty zany lasa je t'aime le izy lasa je m'aime moa zany le izy lasa je m'aime le izy lasa tsy le tiako ianao Jesosy teo tsony lasa je m'aime le lasa mitady sitrakolona ianao tena marina zany atao jereo tsara anie fa ao anaty adoration anao aza brisé anao tena tonga de tsapanao tena tena enoka le izy Jesosy tena enoka le izy aika tena enao le izy hitako le signe hitako le signe hitako le miracle hitako le prodige za mandeha am'izay zany ty tonga de feno am'izay zany ny sezany assemblée inona korony teo za ka tsy zay ke le izy mbola be da be ny olona tratra noatra zany reto tsy ministre ihany fa misy fotoana na kristianina ary mieritreritra an'izany fa tsara le izy ka tsara le izy satria mampanetry tenanao le izy Jesosy ao anaty Baiboly vakeo Jean 5 vakeo Jean 5 ataovy exercice de maison devoir de maison fa hitanao Jean 5 fa tena izy anao tena enjany ty Jesosy ty fa enjana koa mpanenjika azy efa nahita hatramin'ny fananganana maty tsiko tsyna tsy efa hitan'ny olona fa tena mbola tsy nekeny zalany hoe tsy mesy zany ianao hoe zanaka charpentier ianao rangaty fa tsy menimeny Jesosy hoe tena zany mesy de tena andraso am'izay ranga proveko aminareo zany mesy alaro ane jamba fito tonga de tsy vita io tsy kitiako akory tsy nanao an'izany Jesosy satria tsy teneno kaikinao satria tsy miracle manova olona jereo anaty Baiboly tsy zany mihitsy le izy zany na tonga an Jesosy teneno kaikinao zany na tonga an Jesosy ny teny tamin'ny mpianatra hoe aza mifaly nareo am'izay amin'ny miracle signe sy prodige zany aza mifaly amin'ireny vovoka volamena hitantsika inona tsy vitantsika tato vovoka volamena buée menaka aza mifaly amin'ireny tena kaikinao na misy na tsisy tonga foana
amen. La za tena tsokoa na misy na tsisy manana assurance fa ny fanotronan'Andriamanitra dia miaraka amintsika ampy azy amen. Fa tsy hoe voatsisy dia ary ony lasa nisy andeha ho any indray fa nga ianao mpanenjika volamena dia rehefa tsisy tsony ao ilakaka zany dia andeha ho aiza indray ianao zany toepon'ny olona zany aleo voasana mihitsy re satria ingrat ny olona rehefa misy resy dia oui tu es un vrai serviteur de Dieu rehefa tsisy any amin'ny Tomi tsy maninona mihitsy n'le izy tsy problème mihitsy ary rehefa izy any amin'ny pasteur tandremo fa tsy olona ny atongavana eo fanatrehan'Andriamanitra fa Andriamanitra aza mitady an'ireny aza mitady sinina zany reto ny sinina manaraka anao tena kaikanao ny sinina manaraka anao ny sinina marika sesy ny sinina tsy voadiry sy miracle izy manaraka ao zay ka tandremo tsara manomboka androany tandremo tsara natao mihitsy androany izy école na ministère mba hatonga antsika mitoetra tsara mba tsy hoe alefa foana ny école alefa foana ny lesona nefa rehefa tonga ny examen 0 efa niainanao zany tany am-pianarany mataonao me tsy hoe ino hoe tsy hoe classe de seconde ianao dia asaina manaraka cours-na terminal dia assuré fa afaka bac ao tsika fa misy cours tsy maintsy ataonao aloha ny cursus ny seconde ataon'olo ny cursus ny première dia avy eo ataonao ny cursus ny terminal any amin'ny farany dia izy ny professeur assuré fa mahazo bac eo amen. Ka tian'Andriamanitra ianao assuré hoe rehefa tonga amin'ny problème tonga amin'izay ny tel ou tel maladie sy ny karazany afaka ianao mandresy ianao satria manino nandeha araka ny cursus ianao. Ka ny école de ministère dia manarina teo kaikanao école de ministère manarina ao tsika nao tsika hitsangana ao anatin'ity hira zay nizaraiko taminareo tera aloha tsika amboalohany dia avy eo tsika averintsika fanondrony le izy fa miproclame indray tsika ty hira ty dia hoe ny herin'ny fanahy masina le izy ny herin'ny fanahy masina zany ao anatin'izy mbola ao anatin'ny volan'ny fanahy masina tsika izay mandakotra tsika misy mifanotrona ny fanahy masina mety tsy fantatrao le sens fa momba ny herin'ny fanahy masina zay mameno anao io ao anatin'io hira io koa dia misy hoe mandako miasa eto sisy ny herin'ny fanahy masina ny herin'ny fanafahana ny fanovana fiainana ao anatin'io hira io dedirao fotsiny Jesosy amen. Avy aloha le entre intérieur anao il se réjouir amen. For the Bible says that the whole of creation are in earnest expectation miandry manifestation ny zanak'Andriamanitra of the sons of God. Global Of the sons of God. For there is firepower present in this. misy herin'ny afo ny fanahy masina izy présent eto amin'ity toerana ity. There's a strong anointing. misy anointing fanosorana matanjaka eto amin'ity toerana ity izy miasa eto amin'ity toerana ity amen. Oh, in this place. Halleluja. Yeah. In this place. Yeah. It's God. Halleluja. There is Power moving in this place. There's a strong anointing breaking. There's a strong anointing breaking every chain. Holy Ghost power, Miracle working. miracle working power, Life transforming power. In this place. in this place, in this There is place. firepower. Moving in this place. Eto amin'ity toerana ity ny herin'ny fanahy masina. There's a strong anointing breaking every chain. Eto koa ny oso manapaka saina. Herin'ny fanahy masina le izy. Miracle working. Herin'ny miracle miasa eto amin'ity toerana ity koa zay. In this place,
in this place. Amen. The blind are seeing, the word is working. Fiasan'ny teny zany masojamba ny olona malemy mitsangana. Amen. I see the word is working. Where the spirit is. Amen. Any amin'izay misy ny fanahy masina, misy ny liberté, misy ny joie. Amen. Eto amin'ity toerana ity zany. Amen. There is liberty. Where the spirit is. There is joy. Moving in this place, there's a strong anointing breaking every chain. Holy Ghost power, miracle working power, in this place, in this place. Akpio amin'izay masonao dia teneno amin'izay. Teneno amin'izay ao anatin'izao izao anaran'i Jesosy ny fiainako ny fiovany fiainako. Aza dia ny cœurako dia an'i Jesosy feno ny fanahy masina, koa fanery ny fanahy masina, hiafo ny fanahy masina mameno rehefa hijoro kisaka ny tenebra miaraka amin'hery ny fanahy masina mitsangana ny malemy maniratra mijambo sitrana izay marary rehetra amin'ny anaran'herin' Jesosy, fiavana amin'ny anaran'i Jesosy. Eto amin'ity toerana ity miasa ny ositra amin'ny anaran'i Jesosy, miasa ny herin' Jesosy eto amin'ity toerana ity, tapaka daholo ny sainy, vaky daholo ny zioka amin'ny anaran'ny herin' Jesosy. Eto ny fanahy masina Andriamanitra miasa. Holy Ghost, in this place. Holy Ghost, is in this place, in this place. Holy Ghost, is in this place, in this place. In this place. Brûle Saint-Esprit encore une fois, brûle la rage, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Puise ny tsetsetsetsehman'ny Filistin androany dia loarana indray amin'ny anaran'i Jesosy. Oh rababasana, all the years, anaran'i Jesosy eto amin'ity toerana ity, anaran'i Jesosy eto zany miasa eto androany, ny anarana herin'i Jesosy. Amen. Fahasoavan'Andriamanitra matoa fahasoavan'Andriamanitra matoa anareo. Amen. Tahiny Jesosy tsika. Atao izay tokony atao, mirakitra ery amin'ny farany ery ihany no